miaraba ny fiangonana amin'izao takarivany alakamisy masina zao manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona riavana. Jaona toko 12 ny andininy fa 17 no iaingatsika fa raha sitrakareo dia averina vakina ny fa 4 ka hatramin'ny fa 30 4 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Izay tia ny ainy ny mahavery zany, fa izay makala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiary zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo aho dia aoka izy hanaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo aho dia hankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangororo ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Ray io, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Ray io, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho ary hankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe, kotrokorana zany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalaka nanao hoe, tsy noho izaho no natongavan'izany feo zany fa noho ianareo. Amen. Ry havana, raha fitinina ny afatry ny tompo ho antsika amin'izao arivo izao dia afatra volamena, satria afatra manondro ny falementsika fiangonana, afatra manasongadina zay banga ao amin'ny fiainantsika. Izany ny afatra amin'izao alakamisy masina izao. Raha fitinina ny afatra dia azo lazaina tahaka izao hoe mba mivavah amin'izay moe, mba mivavah amin'izay moe. Tsotra be zany. Raha antanin'ny olona ianao rarivo, raha hoe ny havanao namanao rapitsy niangana tarianany na natarianany, ary inona ny afatra atao hisotro fitiavana? Ny afatra tato hisotro fitiavana dia hoe mba mivavah amin'izay moe. Raha azonao izay afatra izay, raha resy lahatra amin'izay ianao dia raisy ilay afatra, dia troy amin'ilay namanao akaikinao hoe mba vavah amin'izay moe. Ndao arariavana, ilazao ny namanao eo akaikinao. Mba vavah amin'izay moe. Vakina ny andininy fa 17 sy ny 18 ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny mangororo ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Ray io, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny haviako amin'ity ora ity. Ray io, mankalaza ny anaranao hatreo. Nangororo ny fanahin'i Jesosy dia hoe inona no ataony to anatin'izany fangororona zany, ny vavaka izy. Ray io. Ary dia hoy le andininy fa 18, ray io, mankalaza ny anaranao. Ry havanao, rehefa miteny ny tompo amintsika hoe mba mivavah amin'izay moe, dia zao ny fahamarinana voalohany. Zao ny fahamarinana voalohany. Ray io, mankalaza ny anaranao. Ampio aho hivavaka hoe ray io, mankalaza ny anaranao.
matetika isika ka mivavaka ary zany ny réalité ka mivavaka isika satria tsy mahazo valim-bavaka ary tsy mahazo valim-bavaka isika satria diso fivavaka manomboka izao ry havana rehefa ao anatin'izany hoe fangorohorona zany ianao ary eto amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana raha tsy mangorohoro ianao androany alaka misy masina tsarovy nangorohoro ianao omaly raha tsy nangorohoro ianao androany tsy nangorohoro ianao omaly raha pitsona raha afaka pitso ianao hoe angorohoro satria izany lazain'i Jesosy ary rehefa ao anatin'izany fangorohorona zany mba mivavaha amin'izay moa hoe dia mitenena hoe raha io mankalaza ny anaranao mankalaza ny anaranao. Rehefa mijery an'le texte itoryavana dia salasala ihany Jesosy zay ve nilazana azy ahoana raha nolazaiko raha io vonjeo afaka amin'ity oro ity mampianatra antsika Jesosy fa raha ny marina Jesosy salasala natao aminy raha za sy ianao no mivavaka ao anatin'ny fotoana mampangororo antsika dia efa eo mbavantsika ilay salamy fa dimapolo dimy amby folo antsoia amin'ny andro fahoriana dia amonjy amonjy anao sany ny mahazatra antsika Jesosy tsy nivavaka ry havana ny salamy fa dimy amby folo Jesosy tsy nivavaka hoe vonjeo ho amin'ity ora fangorohorona ity fa nivavaka izy hoe raha io mankalaza ny anaranao ary zany no afatra volamena amin'izao alaka misy masina zao tefen'Andriamanitra ny finoantsika mba tsy ho finoana égocentrique finoana miompana amin'ny fiainantsika amin'ny fangorohorona ny fahasairanana sy ny karazany fa finoana mitady izay ankalazana an'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra ry havanao ankalazana azy tsarovy zany ao anatin'ny fangorohorona manaraka eo hoe minara mivavaka raha io mankalaza ny anaranao ary ny tena mahafinaritra amin'ny vavaka io tsy nivavaka Jesosy afao amin'ity oro ty a Jesosy fa hoe raha io mankalaza ny anaranao dia ozy izy le andeha ny 7 eo amin'ny tapany faharoa dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy efa nankalaza ny anarako ary mbola ankalaza azy indray avetrany tena azy valim-bavaka Jesosy ao anatin'ny fangorohorona ianao fiangonana malalo raha mivavaka hoe ray mankalaza ny anaranao fa tsy makala elo teny eo dia avetrany eo ny eo dia azo valim-bavaka eo ary zany lazain'i Jesosy hoe zany asehon'ny Jonety nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray dia ozy izy Jesosy eo amin'ny 7 hoe Jesosy namalaka nanao hoe tsy noho izaho no nahatongavan'izany feo izany fa noho ianareo tsarovy Jaona 12 misy zany fa atao amin'ny Jaona 1:1 no ny tonga nanatrika ny fasana levenan'ny Lazarosy Jesosy dia ozy izy hoe raha eo eno ny fivavako ary fantatra fa mamaly vavaka ainao fa valy io ny vavaka ho an'ireto olona reto Jesosy valiany Andriamanitra vavaka foana ary zany no ampianarina antsika eto ataovy ny vavaka marina ataovy ny vavaka manandrify amin'ilay fotoana iainanao zany fangorohorona zany dia isy feo avy any an-danitra amaly anao ampahery anao dia ankalaza an'Andriamanitra ianao misy olona eto tahaka an'ireto olona tato amin'ireto filazantsara reto nisy feo olona 7 nisy feo avy tany an-danitra nanao efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray ary ny vahoaka nitsangana teo narety ianao kotrokorana zany misy olona tsy mino dia manana explication scientifique avoana hoe tsisy feo avy any an-danitra zany tsy misy Andriamanitra mamaly vavaka miteny zany fa kotrokora zany fa nareo koa niohatra ninona eo zay foana ny olona scientifique avy ianao scientifique ho amin'ilay siansa ry havanao fa ianao no rehefa mangorohoro fa amin'irainao avy any an-danitra
fahamaly anao izy. Dia ozy izy ny hafa indray, anjely no niteny taminy teo, efa teneninao hoe miray no miteny fa zao ny eo ny santifika manao kotrokorana, eo ny hafa miseho ara-panao hoe anjely zany, fa ny olona ry havanao afaka hoe vavaka mankalaza an'Andriamanitra anaty fangororona, satria olona vontony filazantsara ary olona tarihan'ny fanamasina. Fa ny olona tsy tarihan'ny fanamasina dia vona zao i scientifiquement azo proveny, ary iny anjely fa tsy Andriamanitra. Zay le fahamarinana voalohany ho antsika ry havanao. Avelao Andriamanitra hanefy anao anatin'ny fangororona ry havanao. Avelao izy hanefy anao, ary rehefa manefy anao izy, manefy anao ka mampitombo anao amin'ny fanahafana an' Jesosy Kristy, dia le toe-panahy vokatry ny fahoriana no ataonao ambony noho ny fahoriana. Le toe-panahy vokatry ny fahoriana no sarobidy aminao no le fahoriana ampandalovany aminao. Fiangonana mankalaza ny fahaka misy masonao vonina amin'izany venao, ka hiteny anao azoko amin'izay ny antony fahoriana io ananako toe-panahy voazatoetra, ka sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, sahalaky hemitra ianao anatin'izany fangororona izany. Ary rehefa tonga le oran'ny fangororona, aza mihemitra, aza kivy, aza ketraka ary fiangonanao. Teneny tahaka an' Jesosy hoe ray malalo ho amin'ity ory ity no ny eviko, ary ekeko ary iainako eo anatrehanao. Mety afaka hiteny amin'i Jesosy any ohatrany any Matthieu 9:20 hoe esory raiko ty kapoka mangidy, fa aoka ny sitraponao fa tsy ny sitrapoko natao. Ary ray eo anatin'izao ora mampangororo ny fanahiko, ny aiko, ny manontoloko zao ampianaro aho ankalaza anao ray malalo. Sany ny fahamarinana voalohany ho antsika fiangonana hitenenana hoe mba mivavaha amin'izay moa hoe dia hoe ao anaty fahoriana mivavaha ka mankalaza ny rainao any an-danitra. Ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao, ho an'ny olona hitenenana hoe mba mivavaha amin'izay moa hoe fahamarinana faharoa dia tena vao maika koa mahafinaritra be. Dia fahamarinana voalohany mantsy dia hoe anaty fangororona mankalazany ray, mivavaha ka mankalazany ray. Le fahamarinana volamena faharoa dia hoe mivavaha dia ankalazanao ny rainao. Le voalohany izany mankalaza ny raiko a, fa le faharoa mivavaha dia ankalazanao ny rainao. Ry havanao, tsy mbola nahita olona tsy mitady dera, tsy mbola nahita olona tsy mitady fankalazana. Aiza anao akana ilana dera, izy anao ilana fankalazana, ny olombelona mpiarabelona amintsika. Fa ty le Andriamanitra rainao no milaza hoe za te ankalaza anao, za te ankalaza anao. Tsy mba maniry an'izany ve ianao hoe maniry an'izany ianao miteny aminao ny tombo hoe aza mandeha miverina mianatra, aza mandeha hoe maniry hoe tombo grady any ampiasana sy ny karana, aza miandry diplôma oatra zao. Ozy izy ny tombo aminao hoe mba mivavaha amin'izay moa hoe te ankalazanao ny rainao. Mazava be le 5:20 dia raha antsika mamaky zany. Raha misy olona manompo aho dia aoka izy anaraka, ary izay hitoeraka dia ao koa no hitoerany mpanompoko. Raha misy olona manompo aho dia ankalaza azy ny ray. Raha misy olona manompo aho dia ankalaza azy ny ray. Zay le fahamarinana volamena ho an'ny olona ilazana hoe mba mivavaha amin'izay moa. Efa eo ambava-tsika matetika le hoe prière tsy misaraka amin'ny action, prière action. Dia zay tokoa nge ny tena hitantsika eto ry havany, tenenitsika hoe
mba mivavaha am'izay moa e. Toy andiny faenambroapolo ny olona tenenina zany ka hoe ka ny olona zay a manompo azy, ny olona zay a manompo azy de aoka izy anaraka, de aoka izy anaraka. Ry havanao manefa ny finoantsika ny tompo am'izao arivo zao. Efa niteny izy teo hoe manany ianao toe-panahy, makasitraka an'le hoe toe-panahy ny tefen'ny fahoriana, ataovy ambon'ny fahoriana zany. Eto indray izy miteny hoe fatary fa ianao manompo azy, de hoe olona manaraka azy, olona manaraka azy. Raha misy olona manompo azy de aoka izy anaraka. Ry havanao, fieryneto indray am'izao arivo zao, le filazana hoe ny tena atao hoe finoana, tena atao hoe finoan'ny mpanompo, tena atao hoe finoana idirana ny an-danitra, satria finoana ankalazan'ny ray antsika de finoan'ny olona mpanaraka azy, finoan'ny olona mpanaraka azy. Io le amin'ny teny frantsay hoe finoan'ny disciple. Fiangonanao na iodika-avianao na iodika-avanana, raha manam-pinoana ianao tsy hiditra ny an-danitra ianao, fa raha manana finoan'ny disciple ianao misokatra midanadana ho anao farafaralanitra. Ny antso andro Petera Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:7-8 manara andeha anaraka. Zany ny teny voalohany amin'ny fanarahana Jesosy amin'ireo mpianany 12 reo, andao anaraka. Raha manompo ianao pastery ianao, mpiandry ianao, dekônina ianao, braotsampana ianao ka tsy manaraka, tsy disciple, manana obéissance absolue, désolé miteny aminao, désolé miteny aminao, tsy zay le finoana marina mapetitra any an-danitra. Raha misy manompo azy de aoka izy anaraka le finoan'ny disciple. Ary le disciple io no ilazana hoe mba mivavaha am'izay moa e. Le disciple io no ilazana hoe eo amin'ny andiny 7 hoe ary zay hitoerako de ao koa no hiteran'ny mpanompo. Raha misy olona manompo de ankalaza azy ndray. Jesosy ankehitriny a de hoe toetra any an-danitra. Fahalohany toerany any an-danitra ry havanao de nandalo azo fijaliana io, vonina ny anompo sika menakavy. Mafinaritra antsika zany manompo zany, manana fanomezam-pahasoavantsika. Fa raha tenentsika hoe attention, io lalan'ny fanompona io nge, io fanarahana an Jesosy io e, de mitondra anao vatana amin'ny azo fijaliana. De ozy izy ny maro hoe nga zay le. Tsy isika ny voalohany matahotra azo fijaliana ry havana, tsy isika isotro fitiavana, tsy anareo vahiny zay sendra mandalo eto satria akaiky eto am'izao arivo zao. Ao amin'ny Baiboly feno exemple na olona hoe te hanompo nefa tsy nanaraka, te hanompo nefa natahotra azo fijaliana ry havana. Raha ijery amin'ny testamenta taloha, ary reo olona zay hoe nandany azo fijaliana reo de nanenina tongotra aman-tanana. Fiangonanao teny aminao mitombo am'izao arivo zao. Raha te hanompo ianao kanefa tsy manaraka, raha te hanompo ianao nefa tsy manana finoany disciple, raha te hanompo ianao nefa tsy mahavita mivavaka manaiky le teny teo hoe mba mivavaha am'izay moa hoe, de ohatrany hoe anenina tongotra aman-tanana tahaka an'retolona ato amin'ny Baiboly zay ho tany saina reto ianao ry havanao. Izy zany ohatra tanareo le mpizahatany, mpisafitany, le espion folla ny rahan'i Josoa andeha hijery ny tany Kanana hoe manahoana le any. Marina efa natolotra Andriamanitra ho azy ho an'ny zanak'Israely io tany Kanana io. Fa maintenant hoe mba mila hoe stratégie sy méthode, alefa an'le mpisafitany roapolo. Inona ny zavatra natao? Verina le mpisafitany avy eo natahotra. Zay le hoe manompo nefa tsy vonina nanaraka e. Le lavavety be ny any. Misy Nefilima ny géant zany. Ary zay teo kaiky reo géant reo. Teo kaiky reo géant reo de ohatrany tsingetana, ohatrany valalakely. Ry havanao, zany le olona manompo nefa tsy te hanaraka, ary tsy te hitoetra, tsy te handalo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny lalovan'i Jesosy Kristy.
fiangonanao mba mivavaha amin'izay moa hoe mba hazakanao an'io azy fijaliana io dia ho ankalazanao ray. C'est ça l'enjeu, mba ho ankalazan'ny ray. C'est ça l'enjeu, mba hoe ankasitrahan'ny ray fa tsy akasitrahan'ny pastera, tsy akasitrahan'ny bro-mpiangonana, tsy akasitrahan'ny ekipa koa. Le tovolahy mpanan-karena mba nitady, tena nitady tamin'ny fony manontolo ny famonjena, ny fahasambarana, ny lalana mikany an-danitra. Rehefa nitenen'i Jesosy hoe mandehana amin'io fananana toy ny ho faty izy. Non, tsy vitako izany Jesosy. Iza ato amin'ity fiangonana ity no mpanompon'Andriamanitra fa tsy manaraka an Jesosy, satria sakana ho azy ny aren'andriavanao. Misy ato matotonga ato izany texte zany. Tsy ianao ny tombo hoe dia miteny aminao izy mba mivavaha amin'izay moa hoe mba manompo azy, manara azy, mivavaha ianao mba manomboka an'io alaka misy masina, mba hoe tanjona ao amin'ny fiainanao. Izany hoe ankalazan'ny rainao anao zany ndray andro any. Petera zay ny tena ny lokaloka ny voady. Raha andao anao reo rehetrarehetra reo Jesosy za ndray tsy andao anao. Rehefa natoron'le mpanompo vavy, le atovavy kely izy io intelo nandà. Rehefa ozy izy tsika hoe nanenina le olona nanompoka nefa tsy nanaraka, na ohatra ny Petera zay hoe nanaraka teny lavidavitra teny. So dia misy manaraka ny lavidavitra ato ravanao. Naneny Petera ary ozy izy ny fitantarany Matthieu nitomany fatratra izy. Il pleura amèrement. Zany miandry ny olona zay le hoe manompo nefa tsy manaraka, manompo nefa tsy voninakatoa. Anenenanao io, tsy asoanao io, ary tsy azony soa lehibe indrindra ianao. Dia zany hoe fankasitrahana, fankalazan'ny rainao sy any an-danitra zany fiangonana malala. Izay le ohatra ratsy soa fa misy ohatra tsara ao amin'ny soratra masina. Nandalo n'izany hoe obéissance absolue zany, ka nanana endrika hoe fahafatesana ara-panahy na fahafatesana ara-batana. Tadiditsika Abrahama nangatan'Andriamanitra hoe atoloray aho io zanakao lahy tokana io, dia le zanaky ny fahanterana. Nanompo Abrahama, nanaraka Abrahama, dia niteny izy hoe Jehovah Jireh. Anaty problemanao rehefa mangorooro ianao, raha miteny amin'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra ankalazaiko ianao, ampianaro ankalazanao. Fantatrao amin'izay Andriamanitra hoe Jehovah Jireh. Fa tsy katekisma fotsiny zany, tsy katekisma fotsiny zany ry havanao. Job potika ny fananana, olona nanan-karena tsy toko tsy foroana, potika ny fananana, maty ny mpiasa, maty ny zanany rehetra. Zandray zany eo fa za hanompo ry havanao, hanompo azy fa tsotran'le dekona tafitoana amin'ny zavatra za tsy mahavita tsony. Josoa haitsika tsara Josoa sy ny ankona. Nareo rehetrarehetra reo hanompo sampy, fa raha za sy ny ankonako hoe hanompo an' Jehovah. Ahitanareo soa reo Andriamanitra izy reo. Natondronareo molotra rea, na ilikarao aza za sy ny ankonako, hanompo an' Jehovah. Sadraka, Mesaka, Abednego atsipy ao anaty fary, ao anaty lafaoro feno afo. Teny aminao ary mpanjaka
teny aminao ary-mpanjaka zay tsy hivadika amin'io Andriamanitra io fa kapabla izy hamonjy anay amin'io laforo io. Ianao tokantranonao anaty laforo, tokantranonao toy ny anaty afo, kapabla avenao miteny tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego hoe ny Andriamanitra dia kapabla hamonjy ahy amin'ity laforo nafanaina impito ty riavanao. Zany olona manombo, zany olona manombo ary manaraka an'Andriamanitra. Fara Jaona mpanao batisa, Jaona mpanao batisa mahita an' Jesosy mijoro vavolombelona, izy tsy maintsy mitombo ary za tsy maintsy mihetry. Riavanao, zany ny finoan'ny olona zay ankalazan'Andriamanitra rainy amin'ny fotoan'andro. Mba teo izany ve ianao e? Sa vavabavaketo anao isan'alady, manana plasy réservé anao isan'alady any fiangonanao any, manatoeram-boninahitra avenao any, ankalazain'ny mpiarahamonina aminao no ny position sosialinao sy ny karazana, nefa tsy ankalazan'ny rainao zay any an-danitra. Nafinahitra le tenina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay, nafinahitra le tenina mpanompon'Andriamanitra zay hoe tsarovy havana, tsarovy fa tantely amam-bahona, tantely amam-bahona ny fanirahana an' Jesosy Kristy. Ary raha ekenao ny mangidy, raha ekenao ny mangidy zay ny voasantsika tao, dia ny mamy tsy maintsy anaraka. Dia inony zany le hoe zavatra roa, le fitoerana ratrizay araka ty teny fampanantenana amen'i Jesosy ty, le fitoerana ratrizay eo akaikin'i Jesosy. Tatsika moa rehefa ny mpiangonantsika ny ato amin'ity fiangonana ity dia faly foana hoe hiary hipetraka amin'ny namana, dia efa tsisy fiangonana, tsisy fivavahana miditra amin'ny lohanao rehefa tsy tafapetraka akaiky le namanao ianao iray toerana amin'i Jesosy Kristy ratrizay. Raha izay fa faharoa ankalazan'ny rainao ary ankalazany mandrakizainao mba mivavaha amin'izay moa hoe ary dia manompo mino tahaka ny olona tena mpanaraka, mino tahaka ny tena disipla. Mamarana sika riavana amin'ny fahamarinana fahatelo farany. Ozy isika hoe mba meteza hivavaka amin'izay moa hoe ary angatao Andriamanitra hoe apio a Andriamanitra ho toy ny voambary alatsaka amin'ny tany. Meteza mivavaka amin'izay ary angatao Andriamanitra hoe ampio a Andriamanitra mba ho toy ny voambary latsaka amin'ny tany. Dia iarahantsika mamaky riavana ny 24 sy ny 25, 24 sy ny 25. Ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Ozy isitsika hoe menara mivavaka hoe ampio Andriamanitra mba hanaika ho voambary latsaka amin'ny tany. Lalàna ny tontolon'ny fambolena io ampatsahivon'i Jesosy io riavana. Vary ray no afafya ary dia vary zato, hoy ny fitenenana. Vary ray no afafya ary vato zato no miakatra. Raha vela ao an-davabary fitehirizana vary iny vary iny, dia hoe tsy mitombo izy fa mitoetra fotsiny ao. Fa rehefa atsipy ao apotaka amin'ny tanimbary iny voambary iny ka maty slo dia mahavokatra be. Le voambary fiangonanao maty izy vao mitombo, lo izy vao vokatra. Zany ny afatra ho antsika. Ianao rehefa tenenina hoe
mba mivavah amin'izay no hoe zay ny antom-bavaka fahatelo mba tsy ho diso vavaka ianao ao anaty fangorohorona sy amin'ny androm-piainanao sisariavanao vavah ianao hoe Jesosy ampio anaiky mba ho voambary alatsaka amin'ny tany ka matya dia mba hitondra voambary zato. Rehefa jerena tokoa ngeriavana ny fiainan'i Jesosy izay mampianatra an'izany dia izy tokoa le voambary maty taiza maty teo amin'ny hazo fijaliana zay le izy. Ary raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy tsy nisy isika fiangonana. Raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy ry havanao mazava be tsisy famonjena na fanavotana tsika menakavy tamin'ny fahotantsika raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana, raha tsy voambarina naiky alatsaka tamin'ny tany izy ry havanao. Raha tsy voambarina naiky alatsaka tamin'ny tany Jesosy ry havana, tena hoe tsy nanana possibilité na famela-keloko tsika, tsy nanana possibilité na pardon isika ry havana. Efa zany no antoko ny fahasambarana sy ny fifaliana. Miaina ninona nataonao, miaina tahaka ny lehilahy tahaka ny vehivavy manana toky fa ninona nataony, ninona paseny rehefa entiny eo amin'i Jesosy zany dia voavela heloko izy ary miaina ny fahasambaran'ny olona izay voavela heloko. Raha tsy nanaiky ho voambary latsaka teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy ry havana ka nitsangana tamin'ny maty, tsy afaka niaina tahaka ny lehilahy sy vehivavy no hamarinina isika satria Jesosy nitsangana tamin'ny maty hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 4 ho fanamarinana antsika. Teo anatin'ny tsy fahamarinantsika, tsy nanana fifandraisana marina tamin'Andriamanitra ary mazava hoazy, tsy nanana fifandraisana marina amin'ny mpiarabelona amintsika, amin'ny namantsika. Raha tsy latsaka tamin'ny tany zany voambary antsoina hoe Jesosy zany, tsy nahazo fanavotantsika ary farany. Raha tsy latsaka tamin'ny tany le voambary maty ary nitsangana tamin'ny maty amin'izao fotoana 2019 zao, tsy misy Jesosy velona mandrakizay ny an-danitra petraka eo anilandray ka mifona ho sy anao, fona amin'ny adalako, fona amin'ny adalanao isan'andro. Azonao ve zany? L'exemple vient d'en haut. Te ampitombo anao amin'ny fanahafanan'i Jesosy, fanamasina ny rainao amin'ny alalan'ny fanamasina. Mety ve ianao mba ho voambary alatsaka amin'ny tany? Mety ve ianao hoe voambary alatsaka amin'ny tany ka maty? Zany niafatra volamena ho anao amin'izao arivo zao, fefa fantatrao fa maty Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary ianao vonany anaraka azy ve ianao? Ozy izy le missionnaire anankiray zay ary nafinaritra loatra le fomba le filazany azy, milaza ny fahafatesan'i Jesosy tahaka ny voambarina latsaka amin'ny tany. Fiainan'i Jesosy Kristy ozy izy, fiainan'i Jesosy Kristy ozy izy dia zao tahaka ny fiainana voafono apombo. Rehefa maty izy vo afaka le apombo namono an'izany fiaina zany. Sika menakavy eto à mon avis 99,99% manana fiainana voafonona apombo. Ianao zany, za zany, fiainana voafonona apombo. Fa dia mifantatra antsika ara-panahy dia mifaly amin'izany fiainana voafono apombo zany sika. Ary kamo sika eo amin'ny hazo fijaliana mba hoe azahoan'ny tompo mampitombo antsika amin'izany hoe fitombona ara-panahy vokatry le hoe fiovana teo amin'ny hazo fijaliana. Malagasy ry havana no hitoriana teny. Ka raha marina zany amin'ny ankapomben-javatra hoe kristianina malaina hoe ovary alatsaka amin'ny tany, mba nikaloka kely soratry ny mpandinika malagasy dia izy hoe fantatrao ve ozy izy ny tena hevitry le hoe le tenin'ny malagasy hoe mamy ny aina ozy izy tsika malagasy,
mamy aina ary satria mamy aina zay no nanefenantsika sy nanabeazana antsika malagasy eno eny zany ry azon-damosina e zany hoe metezainao ho vary alatsaka amin'ny tany ho maty de amoa vary voambary zato fa hoe mamy aina ho an'ny malagasy ary tena hoe ratsy zany fahafatesana zany ka ho an'ny malagasy normalina be satria hoe iarovana ny aina manao sorona manao lanonam-pivavahana fa indrindra ozy izy ty filôzofy ty hoe mampiasa ny ody ampaharetana faran'izay ela indrindra zany fiainana mamy izany tsy mitoro-teny amin'ny malagasy a fa mitoro-teny amin'ny kristianina malagasy a de miteny amin'ny tompo hoe mba meteza mivavaka amin'izay moa hoe ary angatao amin'ny tompo ry avanao angatao amin'ny tompo hoe tompo a eso vainy lasy ny tsaiko eso reo amiko amin'izay zany fiheveran-javatra hoe mamy ny aina fa zay miaro ny aina zay te hitahiry ny aina no avery zany veryn'ny malagasy zay tsy manana an' Jesosy na tsy manomboka manaraka an' Jesosy ry avanao ary zany no avatry ny tompo atsika hoe meteza ianao vary fombary alatsaka de ho alan'ny tompo io apombo tsy ahitanao ny tena fiainana ny tena fahasambarana io fa inona moa le hoe voambary ao amiko inona le voambary ao aminao ry avanao le programa ampiainanao zay tsy nangatanao tamin'Andriamanitra le fitiavanao hitombo arena io na de hoe mampahantra anao ara-panahy zany faly ianao hoe pastera valimbavaka fa hoe nahazo promotion tany ambe zany andraso aloha promotion ahoana iny promotion satria fa zao aloha kosa aloha pastera fona de nizao fa hoe izy lahady tsy afaka tsy hitanao ty am-piangonana ntsony promotion avy amin'ny devoly zany ry havana promotion avy amin'ny devoly zany mba miteza amin'izay mivavaka ry havanao mba miteza mivavaka ary aloha manana an'izao faripahaizanao sy niveau professionnelnao zao fa afaka manao fanimpona ianao afaka manaja ny andro alahady ianao manamasa ny andro alahady ianao tsy zay anana miliary ianao nefa tsy akalazan'ny rainao ary de hoe programa ampiainanao tsy fombary alatsaka amin'ny tany ianao tsy asoanao zany ry havanao avy aloha ho voambary latsaka amin'ny tany ianao aza mifikitra amin'ny fahotanao tsony aza mifikitra amin'ny fomban-drazana tsony ary tena misy ato amintsika ato e le fomba nentim-paharazana le fahadalàna nentim-paharazana hoy ny apôstôly Petera zay désolé amin'ny teny ary malahelo amin'ny teny mbola maro izy ato teny amintsika le tombo alohany akarany amin'ny azo fijalena mba meteza mivavaka amin'izay moa ary meteza ianao ho voambary alatsao amin'ny tany zany io frearehana io fiverantena ho zavatra io avinavina etsetra io fitiavan-tena io tariam-boalohantsika hoe oka anao tsy égocentrika amin'ny teny hoe makalaelo tena eo tompo afaho amin'ny ty oro ty a zao ndray mivavaha ianao avy aloha alatsao amin'ny tany io égoïsme io fitiavan-tena io fa manimba fifandraisanao amin'ny fiarahamonina ary zany ake tsy tiavan'ny olona aminao hoe iny ty tena be tsy misy afatsy ny azy tsy misy afatsy ny voninahiny ianao tsy hitany mihitsy nanampy teo ianao fa tsy hitany mihitsy ianao ary atomboy ao atokantranonao zany ry havanao zany hoe fandatsahana toy ny voambary amin'ny tany zany avinavim-po zany fitiavan-teny zany atoroko zavatra ianao zay nianarako andrano tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zay fa rehefa hoe niara-nomboana tamin'ny Kristy eto amin'ny hazo fijaliana ianao ka toy ny voambary nalatsaka tamin'ny tany ka maty afaka miteny ianao le Galatiana 2:20 hoe fa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny Kristy de ona nytony tsy zatsy ny novelona fa Kristy novela ato anato satria efa nanaiky aho voambary nalatsaka tamin'ny tany ka maty
tao anaty tany sy tao mifotaka tao ry havanao fa rahatsy zany tsy enjery mahafinaritra fotsiny iny Galatiany 2:20 iny tsy enjery mahafinaritra fotsiny iny. Sy rehetra iverinao hoe programanao fifikiranao ka tsy nanontanianao any tompo na mety zavatra tsara azy manompoko izao avelao voambary latsaka tany ary raha tena hifikiranao izy raha mbola tsy fonao antanio validation amin'ny tompo andriavana fa rehefa tsy mahazo validation anao esory ao amin'ny fiainanao zany ary menara mifikitra amin'ny zavatra manana valeur eo masondrainao any an-danitra fa mampifikitra anao amin'ireo zavatra reo tsy dia hahatalana loatra fa mijery ny mason'ny olona sy ny mpiara-mony ianao dia manome valeur an'ireo zavatra eo ianao dia ianao maty antoka. Faranana ry havanao, faranana zao teny zao misaotra ny tompo isika, misaotra ny tompo isika, izy nahary antsika ary izy namonjy antsika nahary antsika fandroana tao amin'ny Kristy ry havanao, fatany ny momba anao ary izy tonga tety an-tany fatany loatra zany hoe fiainan'ny olombelona ety an-tany zany ary raha mangorohoro ianao efa nangorohoro talohanao izy fa zao ny havatra ry havanao mba meteza amin'izay hivavaka ka rehefa mangorohoro ianao dia menara mivavaka hoe raha eo ampio ankalazanao mba menara amin'izay mivavaka ka rehefa hoe manompo ianao aza manompo fe manompo fotsiny fa manompo minotaka ny olona manaraka takandry Petera manana zany finoany disipla zany ny antony fanantenana fankalazan'ny rainao anao fankasitrahany rainao anao ary indrindra meteza mivavaka amin'izay ary angatao amin'ny tompo zany zavatra tsy tiany nofo ary tsy eken'ny sainao zany hoe meteza voambary alatsaka amin'ny tany mba tsy ho fiainana voafono apombo ny fiainanao ho aminao ny fahasoavan'ny tompo. Amen.